Zaina amin'iny fa ny fanamafisana ny fiaraha-miasan'ny Madagasikara sy Japon no antony ilay fiaonana teo amin'ny ministry ny fambolena sy ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra Andriamatoa Ravatomanga Roland sy ny masoivo japonais ny fampandrosoana izay sehatry ny ambanivohitra izay no nibahan-toerana tao anatin'ny fiaonana. Tonga nanao fitsidihana rapomban'ny ministry ny fambolena sy ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra Andriamatoa Ravatomanga Roland, ny masoivo japonais Andriamatoa Ryuichi Osoya. Amin'ny ankapobeny dia ny fiaraha-miasan'ny firenena roa tonta indrindra ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra no natao vaindohan-dresaka nandritra ny fotoana. Vonona tanteraka anohana ny ministera ny fambolena sy ny fampiroboroboana ny ambanivohitra izy amin'izay tetika asa sy zay paikady hitondrantsika malagasy an'izany fampiroboroboana ny ambanivohitra zany. No mamafisiny indray fa ho an'ny Japon dia Madagasikara ny firenena voalohany andraisany Japon anjara be indrindra lahara-pahamehana ho an'ny Japon eo amin'ny lafiny fanampiana eo amin'ny lafiny fambolena sy ny fampiroboroana ny ambanivohitra ray zay. Nefa koa ny mahavelim-bolo dia nao mafisiny fa ato anatin'ny 5 taona ho avy izy dia Madagasikara napetraka Japon ho partenaire mpiara-manatoka voalohany ambony indrindra aty Afrika eo amin'ny fiaraha-miasa amin'ny lafiny fampiroboroboana ny any ambanivohitra zany. Noresahana nandritra ny fotoana ihany koa ny paikady ahafahan'ny tontolo ambanivohitra mamokatra. Fa eo mpanomanana zay olona ho alefany anampy antsika malagasy eo amin'ny fiarahana mijery ny lalakombana anatsarana hatrany an'izany fiaraha-miasa zany eo amin'ny lafiny fambolena ray zay. Fa ny faharoa koa dia andefa délégation goavana aty Madagasikara nareo amin'ny volana Jona hiary hijery amintsika hoe ahoana no anatanterahana ny programme-n'asa izay fanarahana ao anatin'ny fomba aingana sy matotra satria mifantatsika fa manana traikefa lehibe sy goavana ny zareo japonais na indrindraindrindra raha tsy laza fa tsy ny fambolem-bary mbola vonona anampy antsika eo amin'ny centre d'apprentissage et de formation, centre de formation agricole, la mécanisation, na ICFAMA, ao Antsirabe zany, ny Japon ho izy amin'ny alalan'ny JICA hatrany. Afaka 5 taona no any hoy ny ministry ny fambolena dia azo eritreretina ho lasa firenena mpamokatra sy himpanondrana fitaovam-pamokarana manara-penitra i Madagasikara.